Salatsaka ny 320 ireo mpandeha avy any ivelany tonga teto Antananarivo tamin'ny zotrana bakabaka manokana ny herinandro lasa teo. Araka ny volaza Ministera ny fahasalamam-bahoaka dia fitiliana PCR misy 320 no nataon'izy ireo teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena teny Ivato. Avy any Afrika Atsimo, Turquie, Doha, Frantsa ireo mpandeha ireo raha ny vaovao nampitain'ny ministera. Loharanom-baovao hafa no milaza fa piasan'ny orinasa ambady vy ny ankamaroan'ireo mpandeha ireo efa hanomboka hiverina hiasa moa ity orinasa ity ato raha ny fampitam-baovao. Eo amin'ny arabean'ny Falavatena no misy ny tsenan'ny Krismasy amin'ity taona ity araka ny antso nataon'ny komina Antananarivo renivohitra tamin'ireo mpivarotra mikasa ny indray anjara amin'ny tsenan'ny Krismasy ny arivo. Dia atao eo amin'ny fiantsonan'ny fiara eo amin'ny lalan'ny Radama sy ny komisarian'ny boriboritany voalohany io tsena io. Aharitra tapapolana izany tsenan'ny Krismasy manokana izany ka hanomboka ny 17 Desambra ary tsy farana raha tsy ny 3 Janoary. Zolom-pirenena namany maloto manepitra ny rivotra iainana mitaraina ny tany fahavalon'ny tontolo iainana ny plastika. Soratra mirakitra fanovana natao tamin'ny baoritra no lanjain'ireo tanora teny Akorondrano androany talata. Natao hietsika ho fanairana ny olom-pirenena rehetra amin'izao tontolo iainana mihasimba izao ka miteraka ny fiovan'ny toetrandro ho ny mpandray anjara iray tamin'ny hetsika. Ny fanindry tamin'ny fotoana fanamarinana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny toetrandro izay ankalazaina isaky ny 20 Desambra ny hetsika.